Miarabantsika rehetra minaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako ary manonona fiadanana sy ny fahasoavany ho amintsika rehetra. Saorana tompondray mbola tafahoana indray tsika tamin'ity an'ity manohy izao fampianarana ny boky Apokalypsy izao. Ary ny resahantsika farany dia efa tonga tamin'ny Fiangonana Filadelfia isika izany. Kanefa alohan'ny zavatra rehetra dia manasa antsika hiaraka hivavaka. Hivavaka ary tsika. Jehovah tompony maro, miantso ny laranao izay amin'ity anio ity indray, ny amin'ny fanohizana ny fianarana ny teninao. Tsy efa na amin'ny fahalalana na amin'ny fahendren'Andriamanitro ny famohan-kevitry ny faminaniana na ny fampianarana ny teninao fa amin'ny alalan'ny fanahinao masina irery ihany. Mangataka aminao izay Jehovah tompony maro, karaha eo ny hivotry ny fanahinao hirotsaka aminay amin'ny fahafenona, ka izy no mampianatra anay ny fahamarinanao. Eny hoy ny teninao hoe amin'ny andro izay irotsahan'ny fanahy masina aminareo dia izy no mampafantatra anareo ny zavatra rehetra, eny na dia ny zavatra ho avy aza. Ary tsy teny ho azy izy fa izay nasiana nolazainy ihany no ambarany dia zavatra reny taminao Andriamanitra iray. Ko ankehitriny tompo tsara indrindra dia mangataka aminao izay, karaha ny fanahinao masina no hirotsaka aminay amin'ny fahafenona. Raha hitondra ny teninao raha dia oka ny fanahinao mihitsy no ampiteny ny vavako, oka ny fanahinao ny asa atao tsaiko, ary oka ny fanahinao ny asa amin'ny fahafenona amin'ireto vahoakanao izay mandre ny fampianarana ny teninao. Dia mitenena Jehovah tompony maro fa voninkaino izay vahoakanao. Mpanomby tsy mahasoa ihany koa izay nefa ary tsy matoky anatrehanao ka dia mifona ny amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra tompo. Mangataka aminao izay Kristy eo, diovy amin'ny rahanao izay ho afa-pahotana. Sasao amin'ny rahanao izay Jesosy eo. Ho afa-keloka. Amariny izay ny amin'ny rahanao Jesosy eo, reoka ny ho vita fihavanana amin'ilay Andriamanitra iray. Reoka ny fanahinao tompo ny tantana anay sy hivimina anay ho amin'ny marina rehetra. Ary ny marina nafaka anay tsy handefo. Dia rakofindrahanao izay rehetra Jesosy eo ka arovy amin'ny loha sy amin'ny ratsy rehetra ny rakofy amin'ny rahanao Jesosy ny fifandraisanay sy ny fampianarana ny teninao tsy hanana sy tana fahefanana dia kely aza. Ary rakofindrahanao Jesosy ny fahasalamanay, ny asa mandraranay, ny fivelomanay, ny tokantranonay sy izay masana ny fiainanay rehetra ka arovy amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra Jesosy io no ny amin'ny rahanao ny izany rehetra izany. Dia midery anao izay raha io mankalaza anao ary manome voninahitra anao. Ny entanay rehetra, ny ahiahinay rehetra, ny tebotebonay rehetra, ny tahotra rehetra, ny ady izay atrehanay amin'ny fiainana isan'andro dia ho ampelantananao Kristy no ametrahana izany, fa raha ianao Kristy no mitondra izany dia ho maivana izahay. Raisy Jesosy eo ny entanay rehetra ka meteza ianao amin'ny fitsaharanao anay sy fiadananao anay. Dia aoka tompo ianao ny ady anay fa izahay ingina kosa. Ary izay velanay ny ampitso izay nanoavy fa aoka ny ampitso anany aminy. Fa nanohaninay na nitafianay na ny fahasalamanay sy masahana ny fiainana rehetra dia ho ampelantananao Kristy no ametrahana izany. Fa iza moa izay no afaka mampitombo na kode iray aza eo amin'ny fiainanay, na minitra eo amin'ny fiainanay, na andro amin'ny fiainanay, tsy afaka manao nainanay izay. Fa ianao no mahay an'izany zavatra rehetra izany. Ary matoa izay mbola eto aza tompo dia noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io. Tenena tompo fa voninkaino reto vahoakanao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Toizantsika raha le lesony. Dia izao ny tenenina ato amin'ny Apokalypsy zany toko fahatelo ny andinin'ny fahavalo dia hoy izy teo namaranantsika ny lesony. Fantatro ny asanao, indro efa nasiako varavarana amin'ny vohy natrehanao ka tsy misy maharindrina azy. Inona moa varavarana amin'ny vohy zany fa io ilay hoe fisokafan'ny varavarana any an-danitra zany. Maneho ilay seza fiandrian'Andriamanitra. Ka izay fisokafana izay zany dia izay hoe Jesosy mihitsy manokatra ilay fahalalana avy any amin'Andriamanitra zany. Ka manokatra antsika indray amin'ny lalana vaovao zany. Satria tamin'ny vanim-potoana io zany dia izao hoe nisy fahamarinana vaovao izay nisokatra tamin'ny vanim-potoana io. Raha nisy fahamarinana nipoitra tany amin'ny Fiangonana Sardisy, izay fahamarinana very, dia hita fa tsy tanteraka ny asan'ny Sardisy teo anatrehan'Andriamanitra. Dia maty ilay asa izay natomboky Sardisy. Fa tonga tato amin'ny Filadelfia indray zany dia izao hoe nisokafan'Andriamanitra ny fon'ireto olona reto, ahalala ny soratra masina. Tamin'ny alalan'ilay varavarana ny sokatra ka eto amin'ilay toko faha 4 andininy voalohany moa izy miresaka ny hoe
ato dia efa hitantsika zany mikasika ny varavarana misokatra io fa mbola resantsika rehefa toko fahefatra tsika dia izy rehefa afaka zany dia hitako fa indry nisy varavarana ny votany an-danitra ary ilay feo voalohany izay efa reko dia tahaka ny andro trompetra ny teny tampoka hoe miakara ty dia asehoko anao izay zavatra tsy maintsy ho tonga izay tsy maintsy ho avy rahatra izay miakara ty dia asehoko anao izay zavatra tsy maintsy ho avy rahatra izay le fisokafan'le varavarana zany fanokafana lalana vaovao fanokafana fahalalana vaovao ka raha miresaka zany tsika hoe inona ny hevitra ilay varavarana misokatra zany dia ny hevitra voalohany zany dia zao hoe misy tany vaovao zany izay anaparitahana ny filazantsara'Andriamanitra na ampiroboroboana ny filazantsara'Andriamanitra misy tany nosokafan'Andriamanitra zany satria hitantsika tsara fa tamin'ny taonjato fahasivy dia zao hoe maro ireo misionera zany no nandeha nitety nivoaka ny ala teto Eropa zany nandeha nakany mivaza tany ifatra ary indrindraindrindra moa zany dia zao hoe ny zavatra nisy dia zao nisy ihany koa vokatry ny fanenjehana izay nataon'ny eglizy katolika tamin'ny fiangonana protestanta dia maro no nitsoaka ka reny vahoaka mitsoaka reny dia nanaparitaka ihany koa ilay filazantsara tany amin'ny toerana izay nalehany zany tahaka ny ohatrany hoe tamin'ny andron'ny apôstôly zany dia tany États-Unis moa zany na tany Amerika ny tena ndroborobo zany izy io dia izay zany lizy hoe voalohany zany dia hoe fisokafan'ny nouveau change izy amin'ny teny frantsay zany na hoe tany vaovao ny amin'ny fitoriana ny filazantsara na ny fampiroboroboana ny filazantsara sy ny fanaparitahana azy zany hevitra anankiray faharoa ihany koa dia zao hoe nisokatra ny fahalalana ny amin'ny soratra masina indrindraindrindra ny boky ny faminaniana ihany koa zany zavatra izay mbola niafina dia nosokafan'Andriamanitra io le arak'ilay vavaka nataontsika teo hoe rehefa mirotsaka io fanamasina io dia izy no ampafantatra antsika ny zavatra rehetra enina dia ny zavatra ho avy aza dia ampafantariny antsika ary tsy teny ho azy izy fa izay nampilazaina azy no iteneniny ozy izy dia io fanan'Andriamanitra io zany no miasa nanokatra ny fahalalana ihany koa ny amin'ny boky ny faminaniana izay sary-patarina mikasika ny amin'ny zavatra ho avy dia nisy fikarohana ataony amin'ny soratra masina zany hoe fisokafan'ny fahamarinana vaovao izay hita atao amin'ny soratra masina dia nandray ohatra antsika teto hoe inona moa ny fahamarinana izay hita atao anatin'izay dia ny fahamarinana izay hita zany dia zao eo zany ilay hoe ny drafim-pamonjena tamin'izany zany ny drafim-pamonjena izay nataon'Andriamanitra hatramin'ny nanorenana n'izao tontolo zao ka mandra-patapitra n'izao tontolo zao satria mbola tsy ary izao tontolo zao dia efa fantatr'Andriamanitra sahady ny tantarany tany hoe zao ny zavatra hitranga zao ny zavatra nitranga inona ny antony nahatongavan'i Kristy maninona no biby no natao sorona tany aloha ary maninona Kristy no maty taty aoriana dia reny biby natao sorona reny zany izay noentina novonoina nanomboka tamin'ny andron'ny Adama sy Eva satria fantatsika tsara fa vao teo amin'ny tantaran'ny Adama sy Eva nge dia efa nisy biby novonoina rehefa nanao akanjo naviavy Adama sy Eva dia inona ny zavatra nitranga nosoloana odi-biby iny akanjo ravina viaviny Adama sy Eva iny ka raha odi-biby no nomenana azy tsy maintsy nisy sorona zany tao nisy biby novonoina zany tao zay vao honanina zay vao hoe tena afaka ilay fitanjahany Adama sy Eva zany satria tsy natafy azy ilay ravina viavy misy antony zany zay zavatra zay rehefa nanao sorona ihany koa ry Abrahama nanao sorona ry Abela dia tsy maintsy natao biby natao sorona natao fanatitra tonga ny amin'ny asa fisoronana rehefa vita le taberna kely tetỳ tany tandindon'le tany an-danitra dia rehefa mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra ianao mitondra ny helokao sy ny fahotanao dia tsy maintsy mitondra biby ianao atao fanatitra isolo vonanao iny zany dia ny raha an'iny biby iny no alatsaka no ny fahotanao satria ianao no tokony ho faty zany vokatry ny fahotanao dia ny raha an'iny biby iny alatsaka ireny rehetra ireny nefa reny biby raha misy raha alatsaka reny dia tandindony ny amin'ny fiavian'i Kristy ilay tena raha marina manaisitra ny fahotana zao tontolo zao zany hoe tamin'izany zany naseho zany drafim-pamonjena izany mandra-pavita ny tantarany tany naseho ihany koa ny amin'ny hoe amin'izao fotoana zao moa inona ny ataon'i Kristy any an-danitra any ny hoe fifonana ataon'i Kristy zany any an-danitra ho atsika eo anatrehan'Andriamanitra ny asany amin'ny mampisorona be azy satria izay ny asan'i Kristy any an-danitra
izy no misorona antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ary amin'ilay tempolo eny an-danitra dia zao hoe amin'ny alalan'ny rany Kristy dia manana lalana misokatra tsika eo amin'ny efitra masina indrindra noho ny amin'ny rany Kristy. Ka aoko tsika andeha amin'ny fahasahiana ozy izy ny apôstôly Paoly hivavaka amin'ny fo madio sy voasasa amin'ny rano madio, amin'ny fieritreretana voasasa amin'ny fieritreretana ratsy rehetra. Dia aoka noho ny amin'ny rany Kristy isika dia ahoana ozy izy anana fahatokiana hitsofoka ao amin'ny efitra masina indrindra amin'ny alalan'ny rano Kristy, satria tsika manana mpisorona be eo dia Jesosy Kristy. Izay mahatonga antsika hoe rehefa mivavaka tsika dia maninona? Tsy mila intsony tsika ny mpanalalana hoe etỳ tany tahaka ny pretra manalalana antsika ho an'Andriamanitra. Satria ireny mpanalalana tetỳ tany ireny dia efa nifohanan'Andriamanitra ireny. Satria ireny mpanalana tetỳ tany dia mbola tamin'ilay aloko ny zavatra ho avy ny nanaovana an'ireny. Teo amin'ilay taberna kely tetỳ tany taloha ny nanaovana an'ireny. Fa rehefa tena tonga ilay tena izy, dia eo ilay teny ny soratra masina manao hoe nataon'i Kristy ho fanjaka-mpisorona isika sy ho firenena masina ho an'Andriamanitsika hozy izy. Fa mbola lesona manaraka moa zany amin'ny toko 5 tsika miditra amin'izay resaka izay. Ka tsika zany izay ilay fahamarinana hoe inona mahatonga amin'ny resaka izay, satria izay ilay fahamarinana hita tamin'izany zavatra izany hoe inona moa ny andraikitra ataon'i Kristy any an-danitra any manalalana antsika amin'Andriamanitra. Ary rehefa mivavaka zany tsika tsy mihina mpanalalana etỳ tany intsony, fa afaka tonga dia mivavaka direkta amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy amin'ny alalan'ny rany Kristy sy raha marina. Dia amin'ny fo madio tsika no manatona an'Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Inona ihany koa ny zavatra hita tamin'izay vanim-potoana zany? Tany amin'ny 1840 tany zany, tamin'ny 1840 na 1840 dia nisy ihany koa vahoaka vitsivitsy zany, vitsy kely izy ireo, nikaroka ny fahamarinana dia nahitany koa ny fahamarinan'ny sabata zany. Hoe aika ty andro iavahantsika ty andro alahady ty, andro no masoandro izy io. Dia io no lasa hivavahana ankehitriny, nefa lazaina hoe andro ny tompo ny andro alahady. Ka tamin'izany zany dia nisokatra ny mason'ny olona tamin'ny fahamarinan'Andriamanitra ny amin'ny sabata hoe aika andro fafito, andro sabotsy no sabatan'i Jehovah. Fa tsy andro fafito andro alahady, satria ny andro fafito andro alahady dia andro ny masoandro. Ary ny sabata andro fafito izay sabotsy, io no araka ny soratra masina zany, satria soratra masina no resahana eto. Ary mbola veriko tsara ilay izy hoe raha ny fanisana ara-baiboly ny amin'ny andro dia ny andro voalohany manomboka andro alahady ary ny andro fafito mifarana andro sabotsy. Dia ny sabatan'i Jehovah andro fafito ny andro sabotsy. Fa rehefa niova ny calendrier antsika, mitsofoka amin'ny calendrier grégorianina io tsika, Grégoire zany, Papa Grégoire zany. Ka rehefa niova amin'io calendrier grégorianina io tsika, dia lasa inona? Lasa andro voalohany ny andro alatsinainy ary andro fafito ny andro alahady. Dia lasa hoe io ihany koa zany ny andro ny tompo. Kanefa fantatsika tsara, reveriko tsara ilay izy manao hoe tamin'ny concile de Laodicée canon 29, zany hoe fivorian'ny empereur miaraka amin'ireo concile de Vatican zany, miaraka amin'ireo cardinaux zany na ireo cardinal sy évêque reo zany, dia nisy fivoriana tao. Dia inona ny tapaka tao? Ny zavatra tapaka tao dia hoe aoka itsika tsy hanao tahaka ny jiosy intsony ka hitsahatra amin'ny andro sabotsy, fa aoka itsika hitsahatra amin'ny andro alahady, amin'ny andro voalohany, tsy amin'ny andro voalohany fa amin'ny andro ny masoandro. Aoka itsika hitsahatra ny amin'ny andro alahady dia ny andro ny masoandro izany. Dia raha marihana fotsiny angentsika, ohatra zao raisina fotsiny, mamerintsika manao hoe zany 25 décembre zany ange. Io ny atao hoe lazaina foana hoe nahaterahana Kristy zany 25 décembre zany. Fa zany 25 décembre zany dia zao fahaterahany
andro fahaterahan'ny masoandro zany, daty fahaterahan'ny masoandro zany. Dia izay ilay izy fianarana no ataontsika eto, fianarana ataontsika eo mamerina zany, satria zavatra nisy eto dia hoe famerenana ilay fahamarinana ny zavatra resahantsika eto. Dia izany zany ny zavatra hita tamin'izany hoe hita ilay nisy fahamarinan'ny sabata, dia nisy niverina tamin'izay sabata zay. Tsy ny kristianina rehetra no niverina tamin'ny sabata, fa nisy andiany kely zany niverina tamin'io sabata io, nanomboka tamin'ny 1840 zany na 1840, na hoe 700 sy arivo taona 700 sy arivo. Ny zavatra anankiray tena ngeza be tao anatin'izay, izay hita tao anatin'izay dia ny fiverenan'i Kristy fanindroany ihany koa zany. Hoe ho avy Jesosy. Ka eo zany ny tena zava-dehibe izay ho resahantsika ihany koa amin'ity an'ity mikasika an'io fiavian'i Jesosy Kristy io. Zava-dehibe zany ny fahalalana hita tamin'izay hoe fiverenan'i Kristy fanindroan'izay. Ary marihana fa hitantsika ao anatin'ilay taratasy ho an'ny Fiangonana Filadelfia mikasika ny fiverenan'i Jesosy io, satria teneniny eo amin'ny 120 izy dia ahoana izy eo amin'ny 120 manao hoe ho avy fainganao tany mafy izay nanao mba tsy hisiaka ny satro-boninahitra ao. Ho avy fainganao, zany hoe Jesosy mihitsy zany teny hoe ho avy fainganao izy izy, tany mafy izy izay anananao mba tsy hisiaka ny satro-boninahitra ao. Ka tamin'ny vanim-potoana io zany, tamin'io fotoana tamin'ilay fotoana fisokafan'ny fahalalana, fisokafan'ny tany iroboroboan'ny filadan-tsara, dia indrindrandrindra tany Amerika zany no resahantsika eto. Dia nisy olona anankiray tamin'ny vanim-potoana io zany tany amin'ny à partiran'ny 1816 zany no resahako eto, na 900 sy 700 sy arivo. Nisy olona anankiray antsoina hoe William Miller izy io. Ty William Miller ty zany fermier izy ty, na hoe hoana zany mpamboly zany, spiompo zany, agriculteur zany izy ty, c'est un fermier zany izy, William Miller. Dia rehefa naheno toriteny izy tamin'ny fiangonana batista anankiray, dia resy lahatra izy nandray an'i Jesosy Kristy. Dia ny zavatra nataony nanomboka tamin'ny 900 sy 700 sy arivo izy ka hatramin'ny 800 sy 700 sy arivo, dia nandinika ny soratra masina izy mikasika ny faminaniana anankiray ao amin'ny Daniela mpaminany. Izy zany resy lahatra ny amin'ny Kristy dia nandinika ny boky ny faminaniana izy, ary ny fianarana izay nataony zany dia zao hoe nifantoka bebe kokoa tamin'ny faminanian'i Daniela, indrindrandrindra mikasika ilay resaka hoe 300 sy 2000 andro izany, na hoe 2300 soir et matin, na hoe 300 sy 2000 andro maraina sy hariva hoy izy zany, fa amin'ny teny frantsay moa izy zany hoe 2300 soir et matin. Dia vakitsika kely izy io fa atao amin'ny Daniela toko fahavalo no miresaka anazy io zany. Ka maninona moa tsika no miresaka anazy io? Ny antony zany dia zao hoe satria iresaka tsika zany mikasika ilay hoe fiverenan'i Jesosy Kristy, ka misy zavatra nitsanga lehibe zany tamin'io vanim-potoana io, nisy mouvement nitsangana zany tamin'io vanim-potoana io, ka lasa niampaka mihitsy ara nanerana ny vazantany efatra zany le izy hoe ho avy Jesosy. Dia iresaka indrindra mikasika an'izy zany tsika, dia ato amin'ny izy ty Daniela toko fahavalo no resahantsika eto hoe Daniela toko fahavalo, dia ny andininy 300 sy ny 400. Ina ny zavatra resahany io zany, vakitsika amin'ny anaran'ny Jesosy. Dia nandreny masina anankiray niteny aho, ary nisy masina iray koa nanao tamin'ilay niteny hoe mandra-pahoviana ny fahitana mandrakariva sy ny fahotana mahatonga fandravana mba hanolorana ny fitoerana masina sy ireo marobe ho fanitsaka. Ary hoy izy tamiko 300 sy arivo andro, ary noho ny afaka izany dia amin'izay vao hodiovina ny fitoerana masina izany. Nisy masina anankiray niteny tamin'ny Daniela zany. Dia rehefa niteny io masina anankiray dia niteny izy nanao hoe mandra-pahoviana ny fahitana mandrakariva izy sy ny fahotana mahatonga fandravana mba hanolorana fitoerana masina sy ireo marobe ho fanitsaka. Zany hoe ny fandraisan'ny zareo an'izy io zavatra io zany dia zao hoe tsika eto ambonin'ity planeta tany ity
Ary ity planeta tany ity zany no fitoerana masina. Nefa ty fitoerana ty misy atsika ty zany de zao inona ny zavatra misy satria ny fitoerana masina atao hoe sanctuaire zany izy amin'ny teny frantsay. De ity fitoerana masina misy atsika ty misy fahotana miavosa izy ty. De oviana no amongorana nyty fahotana ty amin'ty planeta tany ty. Izay zany no nandraisan'ny William Miller an'io teny io mikasika an'ity fitoerana masina ity zany. Averiko tsara izy William Miller no miteny an'izay fa tsy za. Zay zany nandraisan'ny William Miller an'le izy manao hoe mandra-pahoviana ny fahitana mandrakariva sy ny fahotana mahatonga fandravana mba hanolorana ny fitoerana masina sy ireo marobe ho fanitsaka. Ary hoy izy tamiko 300 andro. Zany hoe rehefa nandray an'io zany izy de hoy izy hoe ny amin'ny amongorana zany ny fahotana sy anadiovana nyty planeta tany ity de zao hoe 300 andro sy alina maraina sy alina no omen'Andriamanitra ny fepitoana zany anadiovana nyty planeta tany ity zany amin'ny fahotana. De eo amin'le 420 izy de hoy izy ary hoy izy tamiko 300 andro ary no ny afaka zany de zay vao diovina ny fitoerana masina. Zany hoe rehefa afaka zany io 300 andro na 2300 soir et matin de zay vao diovina ny fitoerana masina. Zany hoe ty planeta tany misy atytsika ty zany. De rehefa nanao ny calcul zany izy ka ao amin'ny baiboly mantsy misy an'le hoe computation prophétique anao hoe fanisana ara-paminaniana zany. Ka ny fanisana ara-paminaniana zany hoe raha miresaka ianao hoe ray andro ara-baky teny de manome zay heritaona ara-paminaniana. Efa nresantsika teto io fa tsy verenantsika tsony any amin'ny nomery any izy no miresaka an'izy io nomery toko fa 3 sy ny 3 sy 4 izy miresaka an'izay zavatra zay hoe ny ray andro ara-baky teny de manome heritaona ara-paminaniana. De iny moa zavatra resahany tany amin'ny nomery de miresaka le hoe tahaka ny zahan'ny zanak'Israely ny tany Kanana nandritra ny 700 andro de tahak'izay koa ny toeran'ny zanak'Israely any anefitra mandritra ny 700 taona. De hoe ny ray andro lasa avadika heritaona. De zay mahatonga le izy hoe ny ray andro ara-baky teny lasa manome heritaona ara-paminaniana. De io zany no niraisiny amin'le hoe 320 andro. Ka lasa na iny rehefa manao fanisana zany izy de lasa hoe ny ray andro soloina heritaona ara-paminaniana. Ny ray andro ara-baky teny lasa soloina heritaona ara-paminaniana. De nataony zany zay kady zay hoe le 2300 soir et matin na ny 320 andro de zao hoe avadika zany io lasa inona satria andro de lasa avadika taona zany io de hoe 320 taona zany. Lasa 320 taona. Ka ny zavatra nataony tamin'io zany rehefa nanao ny fikarohana zany izy tamin'ny oviana no nanomboka nanao ny fikarohana izy tamin'ny 490 izy nanomboka nanao ny fikarohana ary tapitra ny fikarohana zay nataony tamin'ny 490 sy arivo. De rehefa manao ny fanisana io nefa izy de tsy maintsy misy inona le izy tsy maintsy misy point de départ zany izy hoe manomboka amin'ny oviana io faminaniana io zany. Manomboka amin'ny oviana zany io faminaniana io satria hoe hodiovina ny planeta tany zany amin'ny fahataperana io faminaniana io ny amin'le 320 andro. De ny point de départ an'le izy zany de zao tsika tsy hiditra tena hoe en détail fa tsy ho vitantsika ao anatin'ny na fampianarana ataontsika hoe fampianarana herinandro ary angamba tsy vitantsika fa fitiantsika li satria ny tiantsika tongavana amin'izy tsy de tena resaka loatra hoe le hoe kajikajy nataony fa le any amin'ny farany ny tiantsika tongavana mikasika le hoe fiavian'i Jesosy Kristy zany. Fa mamitina fotsiny ao inona ny zavatra nitranga tamin'izay fotoana zay. De ny point de départ zany na ny famolohany ity faminaniana ity zany rehefa nataony ny fikarohana de hitany fa nifanaraka tamin'ny lalàna zay navoakan'ny mpanjaka Artaxerxes. Inona ny lalàna navoakan'io mpanjaka io de ny lalàna mikasika ny amin'ny anorenana any Jerosalema sy ny tanàna zay rava zany. Anorenana ny tempolo sy ny tanàna zay rava zany. De hoe io zany ny point de départ ny lalàna zay mivoaka zany ny amin'ny anorenana any Jerosalema. Tamin'ny oviana no nivoaka izy io tamin'ny taona
457 na 750 talohan'i Jesosy Kristy no nivoaka zany io lalàna io. Ary tapotra izy io, zany hoe le lalàna nivoaka zany ny fanomboan'le faminaniana amin'le 340 andro na hoe 340 taona. Dia nanomboka tamin'ny 750 talohan'i Jesosy Kristy zany izy io, ary ny fahataperan'le 340 andro zany araka ny fanisana izay nataony, dia tapotra tamin'ny 1844 na 470 tapotra zany izy io tamin'ny 470 ka rehefa tamin'ny taona 770 rehefa tapotra ny fandiniany faminaniana io zany, dia zay zany no famitinana nataony hoe le faminaniana mikasika le 340 andro dia tapotra amin'ny taona 470. Inona ary no ny zavatra nitranga? Rehefa hitany zany le izy hoe tapotra amin'le 470 le 2300 soir matin na hoe 320 andro, dia ny zavatra ny saininy dia zao hoe ho diovina ty planeta tany ty amin'izay fotoana zay, satria misy teny eo amin'ny Petero manambara manao ity tany ty dia ho diovina amin'ny afo izy ty. Dia hoe ho diovina amin'ny afo zany ty tany ty, dia amin'ny alalan'ny fanadiovana amin'ny afo nanamongarana ny fahotana rehetra zany sy ny mpanota eto amin'ity tany ty zany. Zay zany le fanadiovana le hoe sanctuaire na ny fitoerana masina. Dia zay no nieritreretiny hoe amin'ny faran'ity taona 470 tia no atanteran'le faminanian'i Daniel zany mikasika le 320 andro izany. Ka nanomboka tamin'io 770 io izy taona 770 zany, tamin'ny taona 770 dia zao nanomboka nitory an'izay fahazavana hitan'izay zany izy hoe zava-dehibe loatra zany ho avy Jesosy zalahy. Ka rehefa ho avy Jesosy dia ho ringan'izao tontolo izao, satria amin'le hoe fandringanana zany amin'ny purification na ny fanadiovana ny tany amin'ny alalan'ny afo, dia zao io manambara le fiavian'i Kristy fanondroany. Ka raha ho avy ary Jesosy mila miomana zany tsika. Dia raha miomana dia zao nitory izy tany amin'ny eglizy nisy anazy, eglizy batista nisy azy, nitoriny zany io teny io mikasika any amin'ny fivian'i Jesosy fanondroany, nitoriny le daty, be ny resy lahatra tao, naheno an'iny fahamarinana iny tao, nandeha amin'izay ny lova-tsofina hono filazana azy teo hoe du bouche à oreille fiteny azy eo amin'ny teny frantsay zany. Nandeha amin'izay zany ny teny mananelatra tsiny niparitaka tany amin'ny fiangonana hafa, nasain'ny fiangonana maro samihafa izy tany Amerika zany nitory an'izay. Dia zay naheno koa nanaparitaka. Be dia be ny resy lahatra hoe ho avy Jesosy amin'ny taona 1844 na 1844. Eny, nahatra ty Eropa ary dia tonga zany antso izany, satria lasa tena hoe nalaza mihitsy zany le izy mondialement hoe ho avy Jesosy Kristy. Ary rehefa naheno an'izay ny olona dia niomana ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy sy ny fandraisana ny fanjakan'Andriamanitra. Dia rehefa niomana ny olona ny fandraisana fanjakan'Andriamanitra dia tena tsy mbola nisy fiomanana fandraisana fanjakan'Andriamanitra ohatran'izany teto amin'izao tontolo izao, na amin'izao aritsika mbola tsy nisy hatramin'izay zany. Fa tamin'io vanim-potoana io zany dia tena niomana ny olona ary tena nalaza be zany hoe ho avy Jesosy eny amin'ny raolanitra. Taty Eropa ohatran'izany, ohatra amin'ny tanàna kristianina izay nisy zany, dia ohatra hoe tany États-Unis zany le izy ny tena nalaza be mikasika an'izay hoe fiavian'i Jesosy fanondroan'izay. Tany Alemana koa nalaza be zany, tany amin'ny pays scandinave nalaza be zany, tany Suisse, teto Frantsa, tany Pays-Bas, sy izay mbola tsy fantatra moa zany fa reo no tena fantatra zany reo hoe tany États-Unis, Alemana, Scandinavia, Suisse, Frantsa, Pays-Bas, reo zany tena nalaza fa mety nisy toerana hafa ihany koa zany. Dia rehefa naheno an'izay ny vahoaka zany tamin'ireo toerana maro samihafa reo, dia zao faly ny olona ary tsy nahatoetra hoe ho avy Jesosy. Raha inao zao kosa mahazo an'izany toerana izany hoe ho avy Jesosy mba manahoana ny eritreretinao.
dia miteny aminao misy valerany aminao ve zay zavatra hitanao zao raha hoe ho avy Jesosy. Ary tsy vikan'izay fa amin'ny famaranana an'le 340 andro dia inona ny zavatra misy ho diovina ny tany. Donc zany tsisy valerany intsony ny vidy trano ianao dia ahoana ity trano ity tsisy valerany intsony zany ko ho avy Jesosy. Amin'izay le fotoana efa akaiky satria nanomboka nitory izy 8,750 ka nandra-pahatonga ny 4,750 dia nitory an'izay foana izy ary zay niaraka taminy dia nitory an'izany ihany koa. Ka zay zany ny olona zany efa niomana tamin'izay ka tsy nieritreritra ntsony hoe ahoana moa zao ty lakozy ity inona indray ny modely vaovao ty mety anao lakozy ohatra zao. Vidy trano dia mety anao an'izao inona indray ny tômôbilina vao mivoaka any. Ina ianao zao? Nga misy an'izany. Na ny présidentsika Madagasikara raha mieritreritra hoe atao miami Tamatave, nga misy fotoana eritreretana nanaovana miami ny Tamatave zany, nanaovana téléphérique be oririka zany no malaza. Tsisy eritreritra. Ny olona zany tsy mieritreritra an'izany fa ny zavatra atao anatiny dia zao hoe ho avy Jesosy. Dia nisy historien anankiray tamin'ny vanim-potoana efa taty aorianan'le 1844 zany na 4,750 taorianan'le 4,750 dia nanoratra zany tany zany ty historien ty vao nanoratra tamin'ny 1852. Dia rehefa nanoratra zany izy dia ny zavatra niteneniny dia ozy izy hoe près d'1 million de personnes ozy izy sur les 17 que comportaient les États-Unis accordent leur faveur au mouvement. Tamin'izany vanim-potoana zany dia 17 millions nisan'ny Amérikanina. 17 millions nisan'ny Amérikanina. 1 million amin'ny Amérikanina zay 17 millions no naninona no nanaiky an'izany fietsehana zany sy ny andrandra izany fiavian'ny Kristy zany hoe ho avy Jesosy amin'ireo lanitra. Be dia be nge zany. Be dia be zany. Ary tsy vitan'izay ihany hoe 1 million de personnes tany États-Unis no nanaiky fa 1 millier de pasteurs koa no nanaiky an'izany cause zany. Ka ninona zany fivavahana nisy anazy na batiste io na pentécotiste io na tsy fantatro zay pasteur nisy ny fiangonana rehetrarehetra zay nisy azy satria ireo le nivoaka avy teo amin'ny fiangonana protestante tsiny. Dia 1 millier de pasteurs zany hoe anarivony maro zany no nanaiky an'izany hoe ho avy Jesosy amin'ny 1844 zany hoe fa manao tatitra taty aoriana zany izy araka ny tantara ty John Macaster ty zany. Dia inona ary ny zavatra nisy rehefa nisy ary zavatra zay dia zao hoe presque ny fiangonana rehetra zany zay tamin'izany vanim-potoana zany na ny ataontsika hoe membre ny fiangonana na dia nisy tsy nanaiky ary ireo fiangonana tamin'izany androny zany dia zao hoe ny kristianina zay nandray an'io mouvement io zany io fietsehana ny aminy io fandraisany an'ny fiavian'i Jesosy fanondroany io dia zao inona no niantsonan'ireo olona ireo. Nisy anarana niantsona azy ireo dia nantsona izy ireo hoe adventiste. Zay zany ny anarana niantsona azy ireo. Zay nanaiky an'io mouvement rehetrarehetra io zany ny amin'ny fiavian'i Kristy fanondroany sy ny andrandra zany fiverenan'i Kristy fanondroany zany dia nantsona hoe zay le mouvement azy ireo hoe mouvement adventiste. Dia marihana fa tsy adventiste du 7e jour io na hoe adventiste mitandrana ny andro fahafito. Tsy adventiste mitandrina ny andro fahafito zany io satria tamin'izany vanim-potoana zany mbola tsisy zany adventiste mitandrina ny andro fahafito zany. Fa le mouvement io zany ka reo voaka avy amin'ireo fiangonana zanany be dia be ireo zany reo. Dia niantsona an'le mouvement zany ireo zay vahoaka miandrandra ny Kristy dia nantsona hoe mouvement adventiste zany izy ireo. Ka tamin'izany vanim-potoana zany ninona fiangonana nisy anao zany na taiza fiangonana misy anao na atao hoe témoin de Jéhovah ianao na atao hoe pentécotiste ianao na atao hoe baptiste ianao na tsy haiko inona no mety anarana fiangonana nisy anao na mormon ianao tamin'izany fotoana zany kanefa ninao ny mouvement io ianao zany dia tsisy anaram-piangonana intsony hoe inona moa fiangonanao ty fa mouvement anankiray no nitambarany adventiste daholo ny antsonany zareo satria inona ny dikany hoe adventiste ny dikany adventiste dia zao hoe miandry ny fiverenan'i Kristy fanondroany. Zay ny dikany hoe adventiste. Ny adventiste dia zao ny fianandrana ny fiverenan'i Kristy fanondroany izany. Vokatra n'izay ary zany dia zao efa miparitaka ny hoe ho avy Jesosy amin'ny 1844. Tsy fantatra nefa ny hoe amin'ny 1844 oviana moa Jesosy no avy amin'ny voalohan'ny taona sa anelanelan'ny taona sa amin'ny faran'ny taona Jesosy no avy sa ahoana. Dia nisy daty anankiroa zany voatana tamin'izy io.
tamin'ny voalohany nieritreretana izy io hoe amin'ny periode Pâques Jesosy no avy. Tsy lany indray zany iny rehefa tena nandinika zareo tsy antsy amin'io. Fa ny daty anankiray tena voaray zany dia zao hoe 22 octobre 1844. Io zany ny daty tsy tadidiko tsara tsony moa hoe inona moa ny antony tonga l'izy zany fa ny daty fantatra zareo zany araka ny faminaniana sy araka ny zavatra hitany tao amin'ny soratra masina dia nanome daty izy hoe 22 octobre 1844 Jesosy no avy. Faly zany fa efa fantatra ny daty amin'io Jesosy no avy. Rehefa tena fantatra amin'izay raha ny fiavian'i Jesosy na dia teo ara ny olona zany efa niteny tany am-boalohany nanao hoe inona tsoa moa no antenena an'ity tany itiako efa dorana solevina daholo. Rehefa fantatra amin'izay ny daty 22 octobre 1844 varotra ny fananany amin'izay ny olona rehetra. Nisy tao tena nanana ny naizy azy mihitsy ny varotra trano, ny varotra tany, ny varotra ny entreprise-ny sy ny rehetrarehetra. Dia gaga ny olona fa manina efa tsy ilaina intsony zany ho avy Jesosy ataona inona moa zany gaga zany anaraka ny aingony an-danitra zany. Dia ny varotana daholo zany rehetra dia atao moa se moquer. Lasa dala reto olona reto, mitapy reto olona reto izy. Dia nalaza be zany tamin'ny vaniandrony zany. Dia tao anatin'izay zavatra zay teny amin'ny tendrombohitra anankiray dia nametraka tanty be dehibe teo nisy tamin'ireo fietsehanareo zany satria tsy hoe niaraka teny amin'ny tendrombohitra daholo izy rehetra reo fa sany tamin'ny toerana nisy azy zany. Fa tany Amerika nisy toerana anankiray zay zany. Dia teny tendrombohitra dia nisy tamin'ireo olona marobe izay resy lahatra reo naninona niaraka zany izy ireo dia nanao tanty teny ambony tendrombohitra nanao trano lay zany. Petrany teny ambony tendrombohitra ilay izy dia feno trano lay be teny ambonin'ilay tendrombohitra. Dia rehefa feno trano lay dia nanao akanjo fotsy daholo izy rehetrarehetra zany tamin'io 12 octobre 1790. Dia nanao akanjo fotsy satria ino moa mahatonga azy nanao akanjo fotsy ilay hoe ho avy Jesosy. Dia hoe manao akanjo fotsy rehefa ho avy Jesosy zany andray ny vadiny. Dia nanao akanjo fotsy daholo izy teny tendrombohitra zany hoe ho avy Jesosy. Dia mandeha ny Fizarana fifaliana hoe ho avy Jesosy. Kely sisa ny andrasany eto dia ody isahy Jerosalema vaovao no tanananay. Dia fa any mavolamena sy fahatsoa no hitsahinay. Kely sisa ny andrasany eto dia ody isahy. Dia faly ao ny hira Fizarana ravoravo akanjo fotsy. Ho avy Jesosy eny amin'ny ranolanitra. Tao ihany koa ny sasany ny andro teny amin'ny tranony teny dia fa mivoaka ny maraina hoe ho avy Jesosy androany dia fa eny tsazany aloha dia ny andrandra ny lanitra hoe ahoana efa misy inona ve ny amin'ny lanitra eny ahoana ny atao. Tonga ary ny 22 octobre 1844. Inona ny zavatra nitranga? Jery ny maraina mbola tsy tonga Jesosy. Tonga ny tatao vovonana mbola tsy tonga ihany Jesosy. Ka niandro tsinona hatramin'ny maty masoandro ny andro ray eo amin'ny soratra masina hoe niandro hatramin'ny maty masoandro. Tonga ny hariva amin'ny enina latsaka 5 maizina ny andro. Maty amin'izay ny andro. Tsy tonga Jesosy. Jésus n'était pas venu. Nangidy. Tena hoe nangidy. Tena hoe nanantena hoe ho avy Jesosy. Nangidy eo daholo vao miodina ny loha, miodina mihitsy hatramin'ny ozado rehetrarehetra. Dia diso ve zany ny faminaniana tsy tonga Jesosy? Faharoa manaraka an'izay. Ho aiza nipetraka efa namidy ny trano, namidy ny tany. Lasa nahantra zany, tena misy olona tena mpanan-karena tena ahoana ity. Mbola mba nisy vola kely tavela ihany ary mbola mba voatandrina ihany. Tsisy tonga amin'izay koa ny mpaneso rehetrarehetra. Aiza izay Jesosy io? Mbola niandra eny aloha ny sasany. Efa migadona le ora. Hoe aiza Jesosy? Le olona le ataontsika le hoe ahoana ny filazana azy teo le olona tsy nino zany. Tsy tonga Jesosy. Adala daholo reny. Aiza kory izay tonga eo Jesosy? Fa tena hoe kivy sy ketraka le kristianina tamin'izany vanim-potoana zany. Kivy sy ketraka izy. Nieritreritra izy hoe io le fahatanteran'le faminaniana ho avy Jesosy. Ka ny antony dia zao ihany, tsotra ihany ny antony.
tsy afaka aneso azy ireo mihitsy sika hoe adalana ireo fa finoana no nanaovan'izy ireo n'izany zavatra izany ary tena nino izy eo ho avy Jesosy ohatra ny tamin'ny zavatra nahazo tamin'ny zanak'Israely ihany tamin'ny fiavian'i Kristy voalohany no nahazo an'ireto olona reto rehefa tonga Jesosy tamin'ny fiaviany voalohany fa izy ny mba nino an'izany tsy nino an' Jesosy hoe io inge le Kristy tamin'ny tonga movy ny fariseo sy mpanorandalàna tsy nandahan'i Kristy hoe tsy Kristy inge io e betsaka no tsy nahalala an'izany ary tsy vitan'izany ihany fa rehefa maty Jesosy nefa ny Kristy ny mpianatra Kristy niaraka tamin'i Jesosy teo foana nga ny mpianatra nino manao hoe ity Kristy kely hoe mpamonjy izao tontolo izao ko maninona izy nitolorana ho faty dia ahoana no mahafaty an'i Kristy nefa nieritreritra zareo hoe hovonjena antsika ity le Mesia hamonjy ny zanak'Israely ho afaka amin'ny fanandevozan'ny Romanina satria izany no noeritreritra ny zanak'Israely rehefa ho avy ny Mesia dia izao no noeritreritra ny zanak'Israely hoe hanafaka antsika amin'ny ziogan'ny Romanina eo ambanin'ny fanandevozana le Kristy ho avy nefa le Kristy izay tonga nanafaka ny zanak'Israely amin'ny fahotana no nahatongavan'ny Kristy izay tonga mba tsy ho andevozan'ny fahotana ka na ny mpianatra raha tsy natakatra n'izay zavatra izay ka rehefa maty Kristy dia nalahelo sy nitomany izy ireo nitsoaka izy ireo hoe ahoana zany Jesosy koa dia niteny manao hoe ho tanteraka izay rehetra nolazaiko taminareo fa ny zanak'olona dia hitsangana afaka ateloana hozy izy nga nino an'izany ny mpianatra hoe hitsangana Jesosy amin'ny andro fahatelo ny ady hevitra ara ny nataony rehefa nisy ny Lazara izy tonga nakanepasana ny vehivavy ny Lazara hoe tsy eo intsony ny tompo efa nitsangana niseho tamiko izao za tsy mino an'izany e ahoana ny aposible an'izany zavatra any maty hitako angizy ny fatsika teo amin'ny azo fijaliana teo e zay mihitsy ny nandevina azy tao ahoana ny ampino anay an'izany tsy ninona ny mpianatra azy dia ohatr'izany ihany ny fiaviana reto nge tena nino hoe ho avy Jesosy fa ny zavatra nahazo an' zareo rehetra tahaka ny nahazo an'ny mpianatra ihany io le tonga amin'ny fiteneny hoe désappointement zany désappointé zareo satria tsy tonga Jesosy iza ny nino ny fitsanganan'i Kristy dia io tahaka n'le fiavian'i Jesosy Kristy voalohany ihany raha nieritreritra ny zanak'Israely hoe anafaka ny zanak'Israely eo ambany fanandevozan'ny Romanina ilay Mesia izay ho avy nefa tsy izay no nahatongavan'i Kristy fa anafaka ny zanak'Israely amin'ny fahotana mba tsy ho andevozan'ny fahotana intsony dia eto koa zany tsika raha miresaka an'ity hoe 2300 soir et matin ity dia izao hoe diso ara ve zany le faminaniana tahaka ny tamin'ny fiavian'i Jesosy Kristy voalohany sy ny nahafatesany nieritreritra zareo mpanjaka Jesosy hamonjy azy amin'ny ziogan'ny Romanina tsy izay nefa ny zavatra nitranga izay nefa ny noeritrerety nitranga tsika olombelona mety diso ihany fa Andriamanitra tsy mety diso fa le faminaniana mikasika ilay 340 andro izay manome 340 taona araka ny faminaniana io satria ny teny soramaso dia milaza marina ny faminaniana hozy izy marina ny fahitana ary ho tanteraka io amin'ny andro atongavany dia izao mihitsy ilay izy le faminaniana dia tena marina tokoa ary le raha araka ny baiboly ny jerena mikasika le io moa mbola fianarana lava indray zany io raha miditra amin'izay tsika mikasika le départan'le faminaniana zany na ny fanomboan'le faminaniana amin'le 457 zany hoe ny mpanjaka Artaxerxes mpanjaka persiana no nanao anazy io zany zay nanjaka tamin'ny faritra Mesopotamina ny Babilôna zany dia rehefa nivoaka ny lalàna io satria babitany ny zanak'Israely dia hoe anamboatra ny Jerosalema dia ireo déporté zany niverina andeha ho an'i Jerosalema anamboatra ny Jerosalema tamin'ny 457 nivoahan'ny lalàna talohan'i Jesosy Kristy ny fivoahany zareo zay dia marina tokoa zay tanteraka izay araka ny faminaniana satria hita teo amin'ny tantara zay zavatra zay donc miainga amin'io zany le départ tapitra tokoa izy tamin'io 340 amin'ny fataperan'le 340 andro io na fataperan'le 340 taona fa ny zavatra mitranga dia ty inona ary n'le sanctuaire zay diovina le hoe anafongorana ny fahotana sy anadiovana
an'ilay fitorana masina na le sanctuaire zany. Inona ary io? Dia ny zavatra misy dia zao, tsy araka ilay fiheveran'ny zareo zany io. Le hoe ny tany no diovina, amongorana ny fahotana. Tsy izay zany io. Ary tsy miresaka ny amin'ny fiavian'i Kristy zany io, fa zavatra hafa zany no resahany io zavatra io. Zavatra hafa zany no resahany io. Ka izay indrindra mantsy le izy dia zao hoe le faminaniana zany dia tanteraka nisy zavatra nitranga teo. Inona ny zavatra nitranga teo? Ary inona le fitoerana masina no diovina teo zany? Inona le fanamongarana fahotana izay resahana io zany? Mbola lesona lavabe zay, tsy hidirantsika eto izay. Fa nefa tonga tsika nyeriana any dia mbola miverina amin'izay lesona zay. Fa io faminaniana io zany dia marina io faminaniana io. Dia inona ny zavatra nitranga teto? Rehefa tsy tanteraka ilay faminaniana tamin'ny 22 octobre na 12 octobre 1844, dia ny zavatra nitranga dia zao hoe be dia be ny hemotra niala tamin'izay lalana izay. Tsy nino an'ilay mouvement intsony izy hoe mouvement adventiste hoe tena kivy sy ketraka izy, na makany am-piangonana tsy mandeha intsony lasa izy. Be dia be koa ny pasteur izay niala, nisitaka, tsy nino an'izay mouvement izay intsony. Enina William Miller raha mba vaky kivy ketraka koa dia ahoana ty. Fa zao le izy. Ohatra ny tamin'ny mpianatra Jesosy ihany io. Ketraka ankizy zareo hoe maty Kristy. Kivy izy satria tsy araka ny eritreretina na dia niteny ary Jesosy dia nanahoana. Tsy tsaroany zareo koa ny zavatra nitenenin' Jesosy. Fa rehefa miverina amin'izay izy mandinika ny soratra masina sy miverina izy amin'ny zavatra tenenin' Kristy dia nahoana? Namerina azy amin'ny fahamarinana izay. Dia ohatr'izay ihany koa, raha nisy ny fahakivian'ireto olona reto be dia be ny hemotra, nisy ihany koa izay nanontany tena sy nivavaka tamin'Andriamanitra hoe nahoana Andriamanitra? Dia no hazavain'Andriamanitra, no sokafan'Andriamanitra ny fon'izy ireo sy ny sain'izy ireo namantarany hoe inona ny zavatra nitranga tamin'ny 1844 io. Andriamanitra ge fitiavany. Ho antsika ihany koa amin'izao vanim-potoana izao misy faminaniana tahaka an'izany. Mety tsika mieritreritra zavatra hafa hoe dia zao ty, dia tsy tanteraka ilay izy dia kivy sy ketraka tsika ny araka ny tenenin'Andriamanitra ilay izy. Fa mety tsika mety diso lalana, fa ilay faminaniana tanteraka. Andriamanitra zany manana ny hevitra n'izay zavatra izay. Dia mila miverina tsika amin'ny soratra masina ihany satria io ihany ny marina, fa ny fisainantsika diso. Dia inona izay tian'Andriamanitra izay? Izy no mampahafantatra antsika amin'izay zavatra izay. Ka ny amin'ny fiavian'i Kristy zany dia zao, Jesosy mihitsy no miteny any amin'ny Matthieu 5:20 any, referentsika kely any amin'ny Matthieu 5:20. Dia zao no lazainy, azafady 4:20. 4:20 ny andininy 4:30. Matthieu 4:20 dia ny andininy 4:30. Dia zao mikasika ny amin'ny hoe fiavirenan'i Kristy fandroany ahoana ozy izy ny soratra masina. Andininy 4:30. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjelin'ny lanitra aza. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjelin'ny lanitra aza, ary na ny zanaka aza, afa-tsy ny ray ihany. Afa-tsy ny ray ihany. Tsisy mahalala izany ozy izy. Jesosy no miteny eto, fa ny amin'izany andro izany, ny amin'ny andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjelin'ny lanitra aza. Io zany Andriamanitra no mahalalany io, tsisy mahalala izany. Ka zay no manaporofo an'ilay izy hoe ilay 340 andro na 340 taona dia tsy miresaka ny amin'ny fiavian'i Kristy io satria tsy izay zany resahany. Fa zavatra hafa ny resahany io. Ka aoka zany tsika tsy hanao araka ilay fomba fiteny vahiny manao hoe ho téméraire, ho sahasaha. Hanao hoe tiany zao ny zavatra ho avy amin'izao fotoana zao, zao zavatra mitranga amin'izao fotoana zao. Fihevitra ihany zany fa ahoana ny tena fihevitra ny soratra masina mikasika an'izay zavatra izay. Dia tsy maintsy manaraka ny indrindra ny faminaniana tsika ny indrindra ny soratra masina hoe zao no voasoratra, zao no voasoratra, zao no voasoratra. Fa ny zavatra fantatra dia ity, i Kristy dia tsy maintsy ho avy. Ho avy Jesosy. Ary zay
dia io le famerenana angeto iverenantsika moa izy rehefa aveo zany fa rehefa eo amin'le apokalypsia toko fahatelo tsika dia maninona moa iteny io naverina eto apokalypsia toko fahatelo dia ny andininy faraika amby folo dia zao ny teneny eto apokalypsia toko fahatelo dia ny andininy faraika amby folo dia naverina le izy eto io na zavatra teneny eo am'le andininy faraika amby folo ho avy fainganao tany mafy izay anananao mba tsy siaka ny satro-boninahitra ao zany hoe fampaherezana ny reto vahoaka reto zany manao hoe na dia teo ary ilay fahakiviana sy fahanketrahana dia zao Jesosy mbola mampananteny ho avy fainganao tandremo izay anananao mba tsy siaka ny satro-boninahitra ao fa Jesosy dia zao Jesosy Kristy dia ho avy Jesosy Kristy dia ho avy ka inona moa zany no fotoana zany fotoanan'ity fiangonana Filadelfia ity zany raha mitinana an'izay zavatra andresantsika izay ny fotoanan'ity fiangonana Filadelfia ity zany dia manambara an'izay hoe varavarana misokatra zay ny amin'ny fahamarinana sy ny fahazavana zay omen'Andriamanitra avy any an-danitra zany dia nisy fahamarinana vaovao zay nomeny araka ny vavoatanisy antsika teo sy ny fisokafan'ny filazantsara zany amin'ny tany vaovao zany dia inona ihany koa zay tendreny zay zavatra zay ny amin'le fisokafan'le varavarana zay dia zao hoe fotoanany ihany koa le izy fotoanan'ny fiandrasana zany ny fanantenana zay nampanantenain'Andriamanitra fiandrasana fiandrandrana le nampanantenaina zay nataon'Andriamanitra dia ino no fiandrandrana ny zay nampanantenain'Andriamanitra io ho avy Kristy zay zany le fotoanan'ny Filadelfia ho avy Jesosy ary faharoa manaraka an'izay amin'le hoe ho avy Jesosy dia zao miaraka amin'iny zay zavatra zay amin'ny famonjena zay ataon'Andriamanitra amin'ny vahoakany ny amin'ny fiaviany zany manambara le famonjen'Andriamanitra ny vahoakany amin'ny fiaviany dia fanantenana ihany koa zany zay fanomanana an'le vahoaka ihany koa zany zay ho any zay nandray azy dia nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra ka amin'izao fotoana zao zany dia zao mbola fotoanan'ny fibebahana zany zao mbola fotoanan'ny antso zany zao entsika zany ho avy Jesosy io ary tsy maintsy ho avy tsy hoe nisy diso calcul zareo tany tsy hoe diso calcul izy ny polina tao Filadelfia no diso fa tsy manadiso ny tenin'Andriamanitra mihitsy zany ny amin'le resaka hoe fiavian'i Kristy tamin'io daty izay nomena io fa i Kristy dia zao ho avy Kristy ary mampahery an'ity fiangonana ity izy ho avy Kristy amin'ny andro izay nambarany zany ho fanafahana eo anivon'izao tontolo izao dia inona ny zavatra anohizantsika le lesona ihany koa tohizantsika ara le lesony fa tapitra ihany ny fotoanantsika tapitra ihany fa ho faranantsika amin'ity angamile izy apokalypsy toko fahatelo andininy fahasivy io ny amaranantsika ny lesona amin'ny tian'ity zany maranantsika ny lesona amin'ny tian'ity apokalypsy toko fahatelo dia ny andininy fahasivy dia inona ny zavatra resahany io zany indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana izay milaza ny tenin'ny Jiosy kanto sy izy fa mandainga indro ataoko tonga iankohako eo anoloan'ny tongotra ao ireo ka ho fantany fa izaho no efa tianao ity fiangonana ity dia tian'Andriamanitra ity fiangonana ity noho izay inona arak'ilay teneny na dia kely ery ary izy satria mbola zaza izy nivoaka tao amin'ilay fiangonana protestanta zany dia nanahoana nakasitrahan'Andriamanitra izy ity dia arak'ilay teneniny eto manao hoe indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana izay milaza ny tenin'ny Jiosy kanto sy izy fa mandainga indro ataoko tonga iankohako eo anoloan'ny tongotra ao ireo ka ho fantany fa izany efa tianao ny fitiavan'Andriamanitra nyity vahoaka ty nkeny no nanokafan'Andriamanitra n'le varavarana misokatra satria olona vitsy izy ireo no niazona le fahamarinana zay nomena azy tamin'ny tao Sardisy dia ny zavatra misy eto dia zao be dia be ny olona zay milaza efa niresaka kely efa niresaka ny hoe sinagogan'ny Satana itsika efa niresaka ny milaza ny tenany ho Jiosy itsika inona moa zany hoe sinagogan'ny Satana hoe ireo zay milaza mihevitena hoe fiangonan'Andriamanitra satria sinagoga zany dia ivavahana toerana ivavahana amin'Andriamanitra izany ka ireo zay fiangonana zany milaza hoe fiangonan'Andriamanitra nefa sinagogan'ny Satana zany hoe Satana no mitoetra ao Satana no milefitra ao dia reny olona reny zany satria reny mihitsy koa le miampangany reto zaza reto zany
le nivoaka tao Sardis no miampangandreto Filadelfia reto manao hoe tsy jereo zao ny zavatra nataonareo manakivy sy manaketraka ireo indray ny lasa manenjika ihany koa zany izy milaza hoe an'Andriamanitra nefa izy sinagogan'ny Satana ireo zay milaza ny tena ny fiangonan'Andriamanitra nefa tsy manaraka ny fahamarinana zany sy ireo zay milaza ny tenan'o jiosy inona moa le hoe ny tenan'o jiosy dia ny anarantsika teto hoe inona moa ny atao hoe jiosy ny atao hoe jiosy dia zao manana ny lalàna ao am-pony sy ao an-tsaina ireo zay mitana milaza ny tenany hoe jiosy milaza ny tenany azo kristianina zany izy nefa maninona tsy manana ny lalàn'Andriamanitra kory izy eo anatiny eo tsy manana ny fahamarinan'Andriamanitra kory izy eo anatiny eo ka ho an'ireo zany zay manana prétention na miheviteny hoe kristianina nefa na ny lalàn'Andriamanitra raha tsy hitandremana ireo zay milaza hoe ny fiangonana ny fiangonan'Andriamanitra ty fiangonana ty naorin'ny Kristy nefa Satana no mamitsaka ao dia ho an'ireny olona ireny dia zao ho alain'Andriamanitra baraka reny olona reny eo anatrehanao ny amin'ny tahian'Andriamanitra ny ty Filadelfia ty satria le Filadelfia dia zao nanao zay araka ny sitrapon'Andriamanitra ary taddio tsara fa ty fiangonana ty dia tsisy fanakanana teo anatrehan'Andriamanitra na dia nisy ara ny fahadisoana teo amin'ny resaka hoe ny amin'io fiavian'i Kristy satria le fisokafan'ny fahamarinana iny zany tanteraka tokoa le faminaniana ny 304 andro fa ny fieritreretan'ny zareo no diso tamin'izay zavatra zay hoe ny amin'ny fiavian'i Jesosy sy ny fanadiovana ny tany ka na dia teo azy zany rehetrarehetra zany satria olombelona ihany ange izy mety ho diso kanefa ny tenin'ny soratra masina dia milaza hoe ny lavy ny pito ny marina ka reny zay mpanakora sy mpanaratsy ny amin'izay fahamarinana zay hita vaovao reny zany ary be deabe na amin'izao fotoana zao raha nge misy fahamarinana vaovao mipotra dia hoe tsy inona koa zany sekte zany zay nge ny ilazana ny Filadelfia sekte ny fiangonana Laodisia ary rehefa tsy ao anatin'ilay fiangonana dehibe misy amin'izao fotoana zao dia lazaina fa sekte zany ny sekte ny manao an'izany satria mahita fahamarinana vaovao izy ohatra rehefa midera an'Andriamanitra dia hoe mitehafa tany na ry firenena rehetra miobio an'Andriamanitsika dia mitehaka any am-piangonana izy dia rehefa le avy any amin'ny fiangonana nentim-paharazana tany aloha mahita ny sekte amin'ny manao an'ireny zavatra fiatsika ireny raha manao aleloha izy dia ny sekte amin'ny manao aleloha miankohaka amin'ny tany izy ny sekte amin'ny miankohaka zany nge le fanaratsiana ataon'ireo milaza ny tenan'o jiosy zany ny fanaratsiana n'ireo milaza ny fiangonana sy ho sinagogan'Andriamanitra kanefa sinagogan'ny Satana le izy dia reny olona zay manaraby atsika reny satria tsika mikatsaka n'ilay fahamarinan'Andriamanitra miezaka mifanaraka miezaka tsika hifanaraka amin'ny soratra masina sy ny lalàn'Andriamanitra zay omen'Andriamanitra atsika satria zay le hoe fiverenana amin'ilay fitiavana voalohany le fahamarinana atao tsatsoka satria zay ny hitan'ny fiangonana Filadelfia ny sokatra ny varavarana nanomezan'Andriamanitra fahamarinana vaovao azy ka rehefa nahita le fahamarinana vaovao izy dia nolatsain'ny jiosy nolatsain'ireo milaza ny tenany sinagogan'Andriamanitra kanto sinagogan'ny Satana dia ozy ny tenin'Andriamanitra milaza eo amin'ilay 17 manao hoe indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana izay milaza ny tenany jiosy kanto sy izy fa mandange izy indro ataoko tonga iankohaka eo alohan'ny tongotra ao ireo ka ho fantany fa izany efa tianao ataon'Andriamanitra ho fantatry ireo mihitsy hoe zany tianao ianao no fiangonako zany miaraka aminao satria ianao manaraka n'ilay fahamarinako dia ho alaiko baraka mihitsy ireo iakohaka eo anoloanao ho fantany fa zany miaraka aminao fa tsy miaraka amiko reo dia zay nge dikana izy fantan'ireo fa izaho ho tianao ny dikan'izany dia zany miaraka aminao satria raha miaraka amin'ireo Andriamanitra tsy teny mihitsy Andriamanitra anao hoe sinagogan'ny Satana io na hoe milaza ny tenan'o jiosy io kanto tsy jiosy fa ataoko ho fantan'ireo mihitsy fa zany tianao fa ianao ny fiangonako zay nge ny tian'Andriamanitra teneny amin'izany dia ohatr'izay koa le zavatra nitranga tamin'ny io zavatra le chaîne le sehatra miseho eto io zany zavatra mitranga dia zao hoe ohatra n'le tamin'ny androny Davida rehefa nanao salamy Davida ka iza moa reto hoe sinagogan'ny Satana reto na milaza ny tenan'o jiosy mitsangana ho fahavalonao nge ireo zay nidikan'ireo mitsangana ho fahavalonao reo ary tsy zakan'ireo ianao mitondra ny fahamarinana io rehefa miverina ianao ny fahamarinana fotsiny tsy zakan'ireo ianao tsy maintsy manenjika anao reo ka raha manenjika anao reo dia ahoana ho alain'Andriamanitra baraka ireo ka reo mihitsy ny ankohaka eo anoloanao tahaka ny tamin'ny Davida vakitsika kely nge salamy 720 salamy 720 inona ny zavatra teneniny eo salamy 720 dia ny 15
vakitsika mihitsy manomboka amin'ny andininy voalohany tsy maninona mihitsy zao zany hoe miaraka amin'andriamanitra zany dia ahoana rehefa miaraka amin'andriamanitra ianao dia ahoana ny fahavalinao eo anylohanao zany tahaka nyreto sinagoga ny satana reto sy reto milaza ny tenany jiosy reto dia vakitsika andininy voalohany mihitsy tsy maninona Jehova no mpiandry ahy tsy any an-java-maory aho mampandry ahy amin'ny ay maintso izy mitondra eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy mamelombelona ny fanahiko izy mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy elina dia mandeha mamaky ny lohasany aloko ny fahafatesana zao dia tsy hatahotra ny loha zao fa ianao no amiko ny tsorakazonao sy ny tehinao ireo no mahafatahotra ahy mamelatra latabatra keo ny lohako eo masony fahavaloko ianao manositra diloilo ny lohako ianao ny kapokako feno dia feno jereo tsara satria asehoko izy Andriamanitra hoe zany tianao velarin'Andriamanitra eo aminao ny latabatra mamelatra latabatra eo lohany fahavaloko ianao gaga fotsiny izy hoe ary tao mbola voatahy ihany iny le tia vahoana gaga izy hoe ahoana ary ny mahatonga nyity fiangonany ty ohatry zao anehoan'Andriamanitra ny voninahiny sy ny fahalebiazana zay nge le hoe miakohoka eo anatreny nga izy mahavita n'in'iny miezaka ny anapotika miezaka ny animba izy fa vaky vava ihany izy tsy hitany zay ataony mamelatra latabatra eo ny lohan'ny fahavaloko izy manositra diloilo ny lohako ianao ny kapokako feno dia feno eny tokoa fahasoavana sy famindram-po no anaraka amin'ny andro rehetra iainako dia toetroatran'i Jehova andro lava aho rehefa mijoro ianao amin'ny fahamarinana ka tsy menatra ny Kristy ianao satria io mantsy le hitantsika teo amin'le teny manao hoe satria ny tanany anarako ianao zany hoe tsy menatra ny Kristy ianao dia zao ozy Andriamanitra manao hoe iankohako eo ny lohanao ireo izy izy ka ho hitany fa tianao aho ho hitany zany fitiavako anao zany ary zay fitiavan'Andriamanitra zay sy ny fitiavanao an'Andriamanitra zay zava-dehibe zay zavatra zay fa samihafa ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy ary ireo zay milaza ny tenan'ny jiosy ireo zay milaza ny hoe sinagoga na hoe fiangonan'Andriamanitra nefa sinagoga ny Satana dia ho afa baraka ireo ary ataon'Andriamanitra ho afa menatra ianao eo alohan'ireo tsy ho menatra ianao satria Andriamanitra mihitsy no mamelatra latabatra anao feno dia feno ny kapokanao satria Andriamanitra no mitahanao satria tianao izy vavaka tsika raha io mankalaza anao zay mideranao ary manome voninahitra anao sotrany amin'ny teny zay nomenao anay tamin'ity anio ity dia raina mandrakizay ny anaranao raha io ankalazay ny anaranao sanatra iavy ny anaranao anao dia manamasina anay raha io ny amin'ny teninao ny fahamarinana sorato ampony ray ny teninao raha ataovy eo an-tsainay dia soranay anao indray ray ny fianarana ny teninao zay vitanay tamin'ity anio ity sotrany amin'ny fahazavana zay nomenao anay Andriamanitra halleluia halleluia dia oka ny ranao ndrapitra anay tsirary avy Kristy ka hiaro anay amin'ny lozy sy amin'ny ratsy rehetra ninao ary oka ny fanahinao raha namasina anay ny amin'ny teninao ka ampitoetra ny teninao anatinay sy ampitombo ny teninao anatinay ary oka Andriamanitra ray tsy hitsangamenatra izay jorony amin'ny fahamarinanao satria aseho anao zany eo anohan'ireo zay mpanaraby anay sy ireo zay mitilaza ny tenan'ny jiosy kanto tsy izy ireo zay milaza hoe sinagogan'Andriamanitra kanto sinagogan'ny Satana dia ataonao ho hitan'ireo olona ireo fa tianay ianao satria anehoanao ny voninahitra ao izahay raha mitana ny fahamarinanao dia raina ny anaranao ray kalazay ny anaranao ny anaran'i Jesosy nandratana izany vavaka izany eto anatrehanao Jehovah tompony maro misaotra tompo ray masinao halleluia ny anaran'i Jesosy amen dia sorantsika amin'ny tompo lehibe indray ny lesona tamin'ity anio ity zany zay indray mikasika an'iny zany resaka hoe Filadelfia mbola tsy vitantsika le izy mbola toizantsika zany zay ny amin'iny resaka fampahirezana iny zany dia resahantsika mieriny voninahitra n'Andriamanitra zany veloma daholo manaraka indray Maison
China